dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao, ary dia manolotra ny fisaorana ny mpanaraka tsy tapaka ary koa ireo mpanao abonnement izay tsy mitsahatra ny tombo ka dia isaorana indrindra zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny resantsika anio zany dia mbola resaka phénomène de société izay tena mahakasika ny firenena ary dia fery izay mbola tsy mety mikompona hatramin'izao dia ny fahitako tamin'ny internet izany vehivavy iray atao hoe Francia Kitch izay teratany malagasy avy any anindran-tany izay nandefa hevitra betsaka dia betsaka zany tato amin'ny internet tato ato zany dia ny momba ny fifandraisan'ny merina sy ny olona avy any anindrana dia ny côtier izany. Ka hitondra ny fijeriko zany aho amin'ny toejavatra toy ireny, ka aoka zany isika mianakavy mba andanjalanja ny zavatra rehetra izay teneniko eto, fa ny zavatra izay atolotra eto dia tsy zavatra hitondra antsika mianakavy any amin'ny fikorontanana, na hitondra antsika mianakavy any amin'ny adipoko izay efa fantatra fa tsy nitondra ninona, tsy nitondra vahaolana mihitsy teto amin'ny firenena zany zavatra zany, fa dia manoro anareo fotsiny aho zany ny hevitro mikasika ny zavatra toy ireny, ary dia manome ihany koa zany ny fijeriko sy ny fomba ny vahaolana izay azo amahana ny zavatra toy ireny, satria phénomène de société izay mety isy conséquence-ny grave dia grave raha ohatra ka tsy jerena akaiky. Ramatoa Francia Kitch zany dia ny fomba fijeriko azy zany dia ilay karazan'olona izay tena ataontsika zany hoe tena miteny amin'ny fony tanteraka, ary de tena tsy misy mihitsy zany ny filtre amin'izay zavatra ao am-pony, fa dia teneniny daholo zany ao amin'ny internet. Tsisy maharatsy ny zavatra ohatran'izany, satria raha ohatra hoe amin'ny izao vanim-potoana izao dia eritreretiko fa ny olona ohatran'ireny no mety hanatsara zavatra, izany hoe ilay olona afaka miteny ny zavatra rehetra ao anatin'ny fony, araky ny tenitsika fomba fitenitsika malagasy hoe trafikena ome mahery ambava homana apo mieritreritra, ka izy zany dia tena tsy misy mihitsy zany ny ataontsika zany hoe ny sivana amin'ny zavatra rehetra tao am-pony ary amin'ny zavatra rehetra tao anatin'ny sainy. Ka ny isan'ny zavatra izay niteneniny zany dia ny hoe isika malagasy sisa dia mbola mifanavaka, ary ny antony mbola tsy mampandroso antsika ho sisa dia ny merina dia mbola mieritreritra zany ny anao karazana fanandevosana zany ho an'ny côtier. Zay moa zany no tena phrase mitenenany azy. Ka ny fomba fijeriko zany amin'ny zavatra toy izay zany no atolotra eto. Tsara ho marihana aloha zany fa ny nandraisako andraikitra sy adidy teny ny hevitra eto zany dia satria voalohany indrindra aloha dia izaho tsy merina ary izaho tsy côtière, fa Betsileo ny fiaviako, ka ny Betsileo dia izay ataontsika hoe zany hoe tsy tamarina hoe aiza ny andraisana azy, satria izay Betsileo tsy afaka hiambo ho côtière, satria zay tsy manana ranomasina, tsy afaka hiambo merina zay satria zay tsy manana ny renivohitra sy ny institution rehetra izay mitondra ny pouvoir.
ka dia mijanona zany izahay amin'izay hoe mahabetsileo anay izay ary dia mametraka foana zany ny ataontsika hoe karazana fanelanelana zany ny amin'ny foko roa tota dia ny foko merina zany sy ny foko avy any anindrana zany na ny hoe ny côtier zany hoe alefako zany ao anatin'izay hoe côtier izay daholo zany izay manana ranomasina rehetrarehetra satria misy izany ny ataontsika hoe zany hoe karakteristika izay mampiavaka zany anireo karazana foko rehetra izay miboriboriko telo zany eto Madagasikara ireo dia ny avy any anindrana zany ny côtier dia ny merina ary ny betsileo ka hitondra zany ny ataontsika hoe zany hoe ny fomba fijeriko anireo karazana foko rehetra ireo zany satria tsy maintsy mandray andraikitra ny amin'ny hitadiavam-baolana isika malagasy ihany no afaka hitondra ny vahaolana amin'ny tanitsika ny amin'ny ampandrosoana ny tanitsika ny resaka ohatran'izany dia tsy ny firenena vaventy no andamina anao amin'izany satria izy koa nge mba mitady ny tombontsoana ka ny tena lakile tsy omeny anao ny tena lakile entinao ampandrosoanao ny taninao tsy omeny anao ka izay no antony andraisako andraikitra amin'ny zavatra toy ireny satria isan'ny ataontsika hoe fery blocage mbola tsy mampandroso zany ny phénomène de société ohatran'izay ka ny fomba fijeriko zany aloha atomboko zany amin'ny hoe ny foko avy any anindrana zany na ny côtier zany tsara marina fa ity zavatra ataoko eto tia dia mbola karazany ataontsika hoe zany hoe zavatra tsy azo firesaka raha amintsika malagasy mbola azo lazaina hoe anatin'ny atao hoe tabou amintsika malagasy zany zavatra nasa mba miresadresaka an'izany raha vao hoe misy anina fa isika malagasy de iray ihany nefa de eo ihany miodikodina eo ao anatin'ny fiatsaram-belatsy ao anatin'ny hoe kobay akelika ihany tsy miady nefa kobay akelika ihany kanefa dia na tiatsika na tsy tiatsika dia ny atao hoe fampandrosoana dia ny olona miray loha miray saina amin'ny tenitsika malagasy hoe prala mianala izy tokony izaho tokony izy toko zay kapa no metimety kokoa raha tsy izay no etitsika amakivakiana ny fampandrosoana dia tsy isy zavatra ilamina eo fa satria raha ohatra prala mianala dia mandeha any anaty ala mandeha rery ka rehefa tonga any mitakitakina amin'izay mivoaka ny atsy de mitsatoka damosina tsy misy zavatra tafavoaka eo ka atoroko eto zany ny fomba fijeriko zany amin'ny fotsy miakatra zany aloha ny toetoetran'ny foko rehetra zany atomboko zany amin'ny foko côtier zany ny fomba fijeriko ny foko côtier zany dia olona izay ataontsika hoe zany hoe tena mahitsy fo zany ary de tena olona izay hoe tsy mba misy mihitsy zany sy ny atao hoe zavatra afepenina na ny zavatra hoe miolakolaka zany fa de tena hoe izay zavatra ao anatin'ny sainy sy ny zavatra ao anatin'ny fony dia teneniny daholy ary mbola manaja an'izany atao hoe fihavanana izany mbola manaja an'izany atao hoe fifampitokisana ny teny nomena qualité daholo zany zavatra rehetrarehetra zany
zavatra ilaina daholo zany amin'ny fampandrosoana. Ary ny amin'ny hoe raha ohatra ka misy olona mivadika amin'ny fifampitokisana dia miteraka karazana ataontsika hoe zany hoe tena hatezerana goavana de goavana eo amin'ny fiarahamonina zay zavatra zay, hoe olona mandangadanga na olona manao fampanantenana na olona mpamitapitaka. Zany zavatra zany dia qualité daholy izay afaka hampandrosoana ny firenena zany zavatra zany. Ary ny olona ao amin'ny avy ao amin'ny lakaoty dia olona izay falifaly lalandava, olona izay manana ny ataontsika hoe zany hoe energie, ny hery sy ny sandry. Raha ny hoe jerevana zany hoe musculaturen'ny malagasy dia azo lazaina fa hoe ao anatin'ny olona izay manana toe-batana matanjaka zany ny olona avy any amin'ny lakaoty. Ary dia efa maro ny manam-pahaizana miparitaka aty amin'ny tany vaventy na ny mipetraka ihany koa ao an-tanindrazana. Ao ihany koa ny izay ataontsika hoe zany hoe ny qualité ananan'ny olona avy any amin'ny lakaoty koa dia ny firaisan-kina amin'ny zavatra rehetra zay atao. Mbola qualité ananan'ny zareo ihany koa dia ny tovovavy izay mahay mikojakoja ny tenany, ny tovovavy izay mihetsiketsika na dia atao ara hoe tsy de nianatra firy izy dia afaka mivalorize tsara ny tenany amin'ny fikojakojan'ny tenany sy ny hoe ahafahany mahita vady arak'izay vady tadiaviny. Indrindra moa zany dia ao amin'ny lakaoty nge no tena misy zany atao hoe habetsaka ny hoe vadi-bazaha izay hoe ifanaritsahana eto amin'ny internet ny momba n'io zavatra io. Fananaovako émission zany ny momba n'io atao hoe phénomène vadi-bazaha io amin'ny société misy atsika. Satria dia point négatif raha ny fotsiny zany no alefa raha vao resaka hoe vadi-bazaha izany. Kanefa dia ny olombelona rehetrarehetra sy ny circonstance rehetrarehetra raha te hivoatra ianao dia azo alefa any amin'ny positif daholy. Azonao orientena any amin'ny positif daholy ny zavatra rehetra zay mitranga. Ka ireo ara zany no makavady azy, ny vazaha makavady azy. Tsy hitako ane hoe inona zany hoe inona no tena olana na hoe circonstance manao ahoana ny fomba ny fakahitany. Tsy hitako hoe inona ny olana fa efa mba mampiakatra ny fari-piainana, mbe fa hoe manala ny fahatrana izay ataontsika hoe vahaolana ny ray sy ny zay no hoe andeha nabady vazaha. Ka eo zany no hoe ireny karazan'olo ireny koa nge, reny vehivavy reny afaka mampandroso tsara ny taniny, afaka mampandroso tsara manampy ny fianakaviany. Izay no zavatra hoe tsara tokony ho raisina zany amin'ny circonstance izay misy. Fa io koa nge ny fanambadiana koa dia vitana sy anjara koa. Rehefa tsy anjara ny ara zany lehilahy gasy dia meotsodrano izy zany hiaraka amin'ny lehilahy vahiny. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia qualité daholy ananan'ny olona ao amin'ny lakaoty. Dia ao ihany koa ny misy ny karazana arena rehetrarehetra koa izay eto Madagasikara dia ny ranomasina
izay feno ny karazana hazan-drano, feno ny karazana hoe fahasoavana ao ambanin'io ranomasina io, misy hatramin'ny petrôle any ambanin'ny ranomasina. Manana ny arena akibon'ny tany betsaka indrindra dia ny any amin'ny lakôty dia manana ny arena voajanahary betsaka indrindra izay tena manome endrika any Madagasikara, ary arena voajanahary izay maniry eran'io izay tsy mila ambolena, ao ny citron izay manenika n'iny lalana makany Majunga iny nefa en état naturel, ny manga izay tsy mila nambolena, ny akondro any amin'iny faritra Atsinanana dia ohatry ny paradisa mihitsy nge izany hoe lakôty izany ary dia tena nitolagaga mihitsy ny vadiko nahita an'izany hoe atsarany atao hoe Madagasikara zany, satria na ny tenako ara dia efa mba nitety ny hoe akamarozan'ny tany amin'izao tontolo izao nanao vakansy, fa rehefa tena dinihako dia Madagasikara ny manan-karena indrindra amin'ny hoe resaka zany hoe harena voajanahary. Nga mila jerena akaiky dia akaiky zay zavatra zay, nga any amin'ny faritry lakôty zany no tena misy an'ireo karazana arena voajanahary eto Madagasikara. Izay zany ny hoe resaka qualité hitako zany amin'ny côtier zany. Inona nefa ny olana? Ny olana dia ny hoe toa tsy de tena mahatsapa an'izay hoe valeur ananan'izay zany ny olona avy any anindrana rehefa tena hoe ataonao zany ny fombafomba fiainan'zareo zany dia ohatrany zany tsy mahatsapa an'izay hoe zavatra efa nome-njanahary azy izay, dia eo zany no mipetraka ny fanontaniana. Inona ny antony? Satria ny olona avy any amin'ny lakôty iny no betsaka indrindra raha ao Madagasikara, fa ny merina dia ataontsika hoe pourcentage kely ao Antananarivo, kanefa inona nefa no mahatonga ny hoe fifanolanana foana zany izay mipetraka amin'ny ireo foko anankiroa ireo, dia raha ohatra ka adiaditsika tsara ny fandehan'ny olana dia izay hoe ny olona avy any amin'ny lakôty zany dia ohatran'ny matoritory amin'ny hoe fanomezana izay nomena azy zany, nomen-janahary azy. Betsaka ny mety ho antony manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay, satria matetika koa raha ny hoe fikarohana ara-psikolojika dia ny hoe rehefa betsaka loatra ny zavatra efa nomenanao dia matetika tsy hitanao ny valeurany. Zay dia zavatra marina izay zavatra zay, ka eo amin'izay resaka izay zany no asiko resaka, asiko teboka kely zany ka asa tezitramiko ianareo avy any amin'ny lakôty, raha ohatra ka miteny izay zavatra hitako fa asoatsika zany zavatra rehetrarehetra izany, satria raha ohatra mahay mampiasa ny zavatra rehetrarehetra ananana ny olona any amin'ny lakôty dia androso io faritra io ary dia iroborobo Madagasikara. Izay dia zavatra teneniko. Raha ohatra ka mi-explorer tsara ny hoe fananana rehetrarehetra eo amin'ny resaka tourisme, eo amin'ny resaka hoe industrialisation an'ireny karazana vokatra betsaka ami'ireny ireny,
amin'ny alalan'ny ataontsika hoe ny exploitation an'ireny hoe vanille kafe ny hoe ny tena tompon-tany zany ny tiako tenenina satria mbola eo am-pelantanan'ny sinoa sy ny karana daholo ny industrialisation sy ny vazaha zany ny industrialisation amin'ny zavatra rehetra any amin'ireny faritra reny. Inona nefa ny olana dia vitsy izany ny hoe tena misintéresse amin'izany atao hoe fianarana zany. Izany ny olona avy any amin'ny lakôty. Asa tezitra amiko ianao raha mitenenin'izany aho, marina ve zany sa tsy marina? Fa nefa zay tsy midika hoe tsy misy be dia be ny olona avy any amin'ny lakôty manam-pahaizana. Kanefa nahoana zany ny hoe ao anatin'io 90 isan-jatony hoe tena mahatra io ange dia ny olona avy any amin'ny faritra e. Raha miteny aho hoe avy any amin'ny faritra dia tafiditra ao koa izahay Betsileo. Inona ny antony? Be dia be mihitsy no mety mahatonga an'izay zavatra zay. Dia izay rehefa nitantaraiko teo zay, eo ihany koa ny hoe filozofia hitondrana ihany koa ny fiainana. Mba tokony hoe ny mpitondra any amin'ny reny faritra reny zany dia mba tokony manentana zany ny fampianarana, manentana ny tovolahy sy ny tovovavy hianatra, zany hoe tena atao anatin'ny karazana hoe système mihitsy zany fampirisiana ny vahoaka, hoe karazana ONG angamba zany na association izay mampirisika ny vahoaka, indrindrandrindra ny tovovavy mba hianatra. Natao raha hoe zany hoe tsy voatery hoe andeha any amin'ny université daholo akory voatao ny hianatra, fa na mba ataontsika hoe mba jusqu'à amin'ny école ny 3e zany. Fa inona ny zavatra misy dia lasa miazakazaka daholo izany ny tovovavy amin'ilay ataontsika hoe zany hoe andeha anambady na andeha hitady lehilahy amelona. Ka izay zavatra zay zany no tokony ho jerena akaiky, satria ny hoe tsy anovo fahalalana ny vahoaka ao amin'ny tany anankiray dia azagaga raha ohatra ka ny manam-pahalalana no andeha hitondra ny zavatra rehetra ao amin'ny taninao. Zava-dehibe zay zavatra zay. Marina fa hoe raha ohatra kosa aloha hoe ve hoe vehivavy anankiray manana choix izy no hoe tonga dia andeha anambady, ataon'inona kosa ny fianarana zany? Inona ny tsemboana andeha hiaro tory? Ohatranay hoe nianatra tamin'ny medicine lany andro tamin'izany ny fahatamin'ny ranonay Ramanontolo, misasatra, niaro tory, mikaondoha. Nefa hoe amin'ny lafiny anankiray atao inony zany raha ohatra ianao ka hoe ary amin'ny 15 taona efa misy vazaha be vola andeha hakanao vady. Ohatra fotsiny zay raisiko zay kanefa raha ohatra ka hoe ny filozofia rehetra izay hitondra izany ny hoe ny toe-tsaina ao amin'ilay toerana anankiray zany dia izay hoe hiandry vady izay, hiandry ny vola avy any amin'ny lehilahy dia akininao any amin'olo-kafa nge zany ny hoavinao. Ka raha maromaro zany ao amin'ny tanàna iray izany no hieritreritra fa hoe ny fanambadiana ihany no ahafahany mitady vola, dia azagaga raha ohatra ka tsy ampy fahalalana izay andeha hoentina hiarovana ny taninao ianao, dia azagaga raha ohatra ka ny zay manam-pahalalana zany no madidy. Aza tao matezitra izany zavatra rehetrarehetra izany, fa
zay tsy midika hoe ny vehivavy côtiera rehetrarehetra de miandry vady sia betsaka ny vehivavy côtiera izay a efa nahavita université efa mitondra toerana ambony dia ambony ministra sy ny sisa sy ny sisa fa hoe mbola azo lazaina zany hoe mbola vitsy izany ka aza entina mikatezerana ny zavatra lazaiko eto efa tsara efa misy ezaka hitako mandeha eny ireny hoe ry fondation cité ny avy any Toliara izay a manentana ny ankizy ao amin'ny faritra ny aviny mba hianatra tsara de izay hoe manampahaizana izay hoe atao anatin'ny excellence dia amena karazana valisoa entina mitety tany hafa na atraty ampitan-dranomasina zany zavatra zany efa tsara ke fa inisiativa tsara zany zavatra zany dia misy an'ireny ry isa moa fulgence izay ao amin'ny English spoken izay hoe hita tsara izy zany hoe mbefa manomboka zany te iorienté ny olona avy any aminy amin'ny zany atao hoe fahalalana zany tsara nge reny dia raha ohatra ka hoe mba any amin'ny faritra rehetra any amin'ny lakôty zany mba efa manomboka ny hoe misensibiliser ny tanora rehetrarehetra na ny lahy na ny vavy any amin'izay hoe fanovozam-pahaizana zay dia efa tsara zany zavatra rehetrarehetra izany ka eo zany no mila jerena kaiky kanefa amin'izany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia ahoana nefa no ahafahan'ny tompon-tany ny zanatany eo andeha ilofo sy anasoa ny faritra misy azy raha ohatra ka tsisy ny vola raha ohatra ka tsy njaraina araky ny tokony ho izy ny vola any amin'ny faritra rehetrarehetra mba hahafahany milofo sy manatsara ny taniny point d'interrogation zany zavatra rehetrarehetra izany izay mbola iverenako any amin'ny fanotinana miditra zany tsika atao amin'ny fokomerina ny fokomerina dia maro koa zany ny qualité ananany izay tena hoe mampandroso ny firenena ny fananana n'izany qualité zany ny fokomerina dia foko izay ataotsika hoe manana herim-po amin'izany atao fitadiavana zany ary de tena milofo amin'ny zavatra zay tiany ho tadiavina amin'ny fiainana ka ny hoe resaka développement personnel ataoko eto sy ny hoe fitiavana hatratrarana ny tanjona izay tiana ho tratrarina dia fantatro ny fa ny merina ny tena betsaka mijery ahy eto ary ny merina ny tena intéressé amin'ny zavatra izay lazaiko eto ka mba mifoaza isika any amin'ny faritra mifoaza satria ry zareo no tena manana an'izay atao hoe fikirizana amin'izay tanjona tiany ho tratrarina izay ary dia karazan'olona izay tsy mihemotra mihitsy amin'izay zavatra tadiaviny ary olona mafeny atao hoe serasera na ny communication izay efa nazavaiko teto alohan'ny hidirako amin'ity sujet ny resaka hoe foko eto Madagasikara ity mafy tsara ny atao hoe communication ireny olona ireny ary eo koa zany ny fototry ny ataontsika fahombiazana zany amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana satria dia ainy ny mikojana io communication io satria ao anatin'ny ataontsika hoe communication positive izay no ahafahanao mifanerasera
sy maka ny fon'ny olona manodidina anao mba azahoanao ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainana. Zay zavatra zay nefany a qualité zay kanefa matetika raisintsika malagasy ho resaka défaut. Zany hoe matetika zany a raha vao olona zany a no hoe manana an'izay qualité zay ny amin'ny hoe fahaizana miserasera, fahaizana maka ny fon'ny manodidina, dia efa matetika zany a zavatra péjoratif foana ny hitondrana an'izay a de ny hoe manipulateur, mpametsifetsy. Zareo ange rehefa azony ny zavatra tadiaviny aminao a dia tsy tia lalanao intsony izy. Any angamba no mety hoe misy zany a ny lesoka amin'izay hoe resaka fahaizana ny mandeha amin'ny tanjona izay tianao tratrarina indray. Eo angamba no mety misy lesoka arakaraky ny hoe ilay karazana fiarahana miasa sy mipetsapetsa amin'ny olona, raha ohatra ka hainao tsara ny mamitra-pihavanana amin'ny olona izay miara-mipetsapetsa aminao hoe mba ho tompontsoa gagnant ny fiarahanao a, dia tsisy maharatsy an'izany anie. Raha ohatra ka mba misy ny reconnaissance izay ataonao ny olona izay nazahoanao zavatra, dia tsy misy maharatsy an'izany. Fa eo zany a no matetika mampisy ny olana zany a eo amin'ny fifandraisan'ny côtier sy ny merina, dia izay lay hoe matetika zany a ny olona avy any amin'ny lakôty a dia mahatsapa foana ny tenany hoe voambaka rehefa misy ny fiarahana manao zavatra zany. Izany hoe ny fitarainana matetika azo zany a dia ny hoe nampiasain'ilay olona fotsiny ka izahay a, fa ny tombontsoa rehetrarehetra dia any am-paosiny. Ka asa tezitra ianareo merina rehefa milaza zavatra ohatran'izany ny tenako, satria dia ny zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina no lazaiko eto. Ka ny hanarenantsika ny zavatra ohatraohatran'izany a no antony anaovako an'ity karazana fandaharana ity. Satria raha tsy jerena amin'ny fotony, raha ohatra ka misy ny aretina, raha tsy jerevana amin'ny fotony hoe inona ny antony a, dia iverimberina eo foana ny aretina. Ary dia raha ohatra ianao ka marary an-doha lava, dia mandray foana ianao zany a ny comprimé izay ampitsaharanao ny aretin'an-dohanao, toy ny Tylenol zany. Aty Amerika avaratra moa Tylenol ny anarany a, sy ny aspirine zany ohatra hoe any Madagasikara raha ohatra hoe marary zany ny an-doha, de